fa tokony hoe fa ela fa zay le miara-miasa masoa Andriamanitra mahafantatra amin'ny fotoana mampety ampafantarany ianao fa izy ny fahafenoana mameno zay tsy vita rehetra satria tsisy olona vita ameno zany Andriamanitra rery ny fahafenoana mahavita mahafeno anao dia manomboka misokatra ny ao anatinao hoe ay Andriamanitra kay ny tena tia tsy midika zany hoe tsy tianao ny vadinao tsy izay fa le fomba fiatrehanao zay mihitsy ny tian'Andriamanitra vaozina mba tsy hankina amin'ny humeur ambadinao ny fiainam-panahinao tsy androany izy avy namonjy sekoly dia chéri any raha pitsy izy mety misy ady kely avy any dia zavatra hafa ny antsony anao dia lasa miankina amin'izay ny fiainam-panahinao zay mihitsy ny le anarantsika eto ny fiainam-panahinao tokony avy ao amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra anananao faharetana raha sendra mety nisy aza lavo kely na mety hoe misy zavatra mety tsy zaka na mety nisy réaction tampoka eo amin'ny manodidina anao mety ho vady mety ho zanaka mety ho praitapo mety ho ray aman-dreny dia manomboka eo amin'izay manomboka matsapa ianao hoe tsy miandry fitiaman'olona tsonka za satria ny avy amin'i Jesosy kay feno fa zay fahafenoan'ny fitiavan'i Jesosy zay tokony ho zaraiko indray amin'ny olona dia lasa miova amin'ny plasinao tsy le miandry ho tiavina ianao fa afaka hizara amin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao amin'ny manodidina anao dia ampahafantaro tsara le olona fa ny mahatonga anao tian'le olona noho ny amin'ny Kristy fa tsy izy hoe dia isaina indray zay za tena tia pastera manoka tiana daholo nareo ane fa zavadika izay hoe tiana tsy fitiavana ranofo le izy satria le pastera miresaka aminay fa manambady hitanao am'izay lasa mivoana le izy raha vao tsy haintsika mandray an'le izy dia hitanareo miova le izy manomboka renao ny vesatry ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fotoana ohatry ny renao zany ohatry ny voailika ianao ohatry ny irery ohatry ny tsisy mandefa SMS ohatry ny tsisy miantso ohatry ny ao anaina ary ty fiainany ty dia manomboka renao amin'izay hoe vakio ny baiboly dia sokafo vao manokatra ianao ilay ivoromahay lalako ilay atsy misy klema alleloia izy ny tenenao an'izany izy mba nitenenao an'izany Jesosy ihany mahavita miteny an'izany mba toy ny olona mitenenao an'izany ianao voromahay lalako misy zavatra rasana zay avy any amin'io misy zavatra tiany ho azy zany avy any aminao ho dia atao voromahay lala eo misy tanjona voromahay la izay zay ao ambadika ao Jesosy rery tsy manao hihihi zany rehefa mitianao sy rehefa tena marina zany reto tsy midika zany hoe ho ratsy saintsika rehefa misy olona mety hoe miteny fitiavana tena mahafinaritra ianao amin'ny mampiara-manompo tsy izay dioviny sainao fa raha araka koa ny finoana raha vao mahadoto ny fieritreretanao fa manazava eto hoe rehefa avy mandray an' Jesosy ianao dia misy zavatra miova ao anatinao renao amin'izay hoe wow fitiavan'Andriamanitra afaka hijoroako ka na sendra mety misy zavatra be dia be mifamaofao ary sofa tia Jesosy dia afaka mizara fitiavana ianao dia afaka raisinao ampitiavana daholo ny zavatra rehetra hitan'ny pastera ve le nangarika be tamin'ny maraina iny ditsika iny satria feno fitiavana ianao tsy mora mahita zavatra negatif ianao alleloia tsy maintsy avy ao amin'ny communion isika no mianatra mamoaka ny toetran'Andriamanitra tsika hijery momba le communion vetivety fa ty mety hoe tsy voaresaka foana fa aloha mba resantsika androany amen toy ny ahoana le hoe communion miombona programa amin'Andriamanitra tonga va ny anjely nitondra ny afatra sy zay le afatra ny afatra ho amin'ny Maria zao no ilan'Andriamanitra anao azadino zay ny dia mampianatra antsika ny zavatra afaka ny hoazontsika rehefa mijoro ampinontsika na amin'izay mety hoe apetraka Andriamanitra azo atao dia misy vokatra tsara mitranga tahaka ny hoe raha te ho sitrany ianao dia reto toriteny zay fa ny afatra zao ny ilan'Andriamanitra anao dia tsy idiran'ilay fanasana le izy misy mihaino ve ohatra marary ianao manatrika ity fotoana andro maraina ity dia zao ny ilako anao izy ny tompo azan-kizitiny dia gaga ianao fina ny ifandraisan'ny fahakizitinako sy le aretina dia rehefa fakafakainy zay tena misy Andriamanitra tsy diso rehefa miteny azan-kizitina any amin'ilay fahakizitinana any amin'ilay fiovantoetra no asainy kitianao fa any amin'ilay aretina tsy vitanao izy no mikitika anao amen dia tonga va le anjely teny tamin'ny Maria zao ny programan'Andriamanitra ho anao zao ny ilany ianao douze Marie Luc 1:38 minaran'i Jesosy ity no ankizy vavin'ny tompo aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao na ihany koa hoe raha zay
ny programanao ho anahy dia manaika ny programanao ho anahy. Fa tsy hoe raha zay ny programa avy aminao dia mba enoiko ny mba eritreretiko ny amin'ny programa mba tsy communion zany. Ny communion vao miteny Andriamanitra tonga dia renao mihitsy ny hoe wow, zany zany ny programa tiany Andriamanitra tao andao ary. Misy programa zao apetraky ny tompo amintsika amin'ny farany volana mazoenga dia drantsika mieritreritra ay zara ny tiako zao any Dubai be mpanota be mihitsy. Ya, mety ho marina izay. Tsy mandà fa le niteneniny mba ataovy miombona amin'izay ny ao anatin'ny fonao. Any, okey. Ity ankizy lahy ny tompo. Ako tonga amiko anie araka ny teninao. Ny fanehoana fiombonana faharoa, communion, dia fiombonana zavatra tiana. Salamo 119, verset 167 aminaran'i Jesosy. Mitandrina ny teny vavolombelonao ny fanahiko, ka tiako indrindra izy. Lasa tianao ny teniny. Zay zao le miombona ny zavatra tian'Andriamanitra. Tianao le tenin'Andriamanitra tonga hoe aza mora tezitra, lasa tianao zany. Satria renao mihitsy hoe zany ny tokony ho natory ijoroanao. Enao tsy tokony olona mora mikiropaka, tsy mipanika, tsy olona mora kizitina, tsy olona mora tezitra. Tsy natoran'Andriamanitra zany. Natoran'olombelona sy natoran'nofo zany. Zay mihitsy le nidinan'i Jesosy mba ho saromana zany natora mitondra fahotana zany. Satria ny fahatezerana mampanota avy eo. Raha vao tsy voafehy ianao, zay mahatonga pasteur centre le teny hoe tandremo izy fa ny teny maro maninona. Tsy ilao zanota. Na faly loatra ianao dia miteny loatra fehezo. Na tezitra ianao miteny loatra fehezo. Indrindrindrindra rehefa maratra ianao tena iny tena mangina mihitsy. Satria misy risque be 99% teny avoakanao tenin'olona maratra mandratra. Dia mety io mety avy eo hoe eka za sendra ny teny irécupérer io. Eo ianao io irécupérer an'iny indray avy eo. Ny tiako tenena tamin'iny anie dia zao hoe aleotra zao ny amin'iny ndraiky eo nareo eo. Aleo tsy tenenina rehefa tsy te ho lany fotoana ohatran'izay. Tena marina zany. Fehezo tsara. Mandeha le teny. Raha mamaly eto dia inona fiantraikany? Raha zao ny valiko dia inona fiantraikany? Raha ohatr'izao ny fomba famaliko azy. Anatin'izao le fotoana zao inona daholo ny fiantraikan'izay dia aleo mangina. Ty raha vao iny vao latsaka hoe tsy afaka atao an'izay iny. Tsy afaka atao ohatran'ny paty. Christ dia troanao tsy ohatran'ny paty ny teny latsaka. Fa lasa iny dia sanatria indray ianao andainga indray irécupérer. Tiako tenenina tamin'ny nefa fantanao tsara fa tena naratra mihitsy le olona satria izay mihitsy tena tao am-ponao dia avadika dia mandaingana. Sady mana fotoana zany dia avy eo mandainga indray dia manarak'izay tsy mitsotra. Tena akaikinao tandrina tsara hoe. Tsy vitanao rery zany hoe. Zay mahatonga fanamasina miaraka aminao hoe. Miantso ny fanampiana hoe. Miombona zavatra tiana. Fahatelo miombona zavatra tsy tiana. Io le fandraisantsika teo amin'ny Hébreu 1:9. Halanao ny eloka. Fantatrao fa tsy tian'Andriamanitra ny eloka dia ianao koa mianatra tsy tia eloka. Zay mahatonga antsika mianatra mihoatra noho ny hoe tahotra ny tsy handray valim-bavaka. Mahatonga antsika mody mijoro. Fa ny tena fijoroana tian'Andriamanitra ho hita tsy tianao mihitsy le tenenin'Andriamanitra hoe aza atao. Dia mangataha amin'i Jesosy raha sendra mbola tsy izay. Renao mihitsy ohatran'ny tianao atao ilay fa miandry fotsiny ianao hoe amin'ity herinandro ity mahazo manao an'ity tsika ohatran'ny miandry kely an'izay ianao. Ohatra ary teny zao Andriamanitra aza mandainga. Dia exceptionnellement androany dia zay mahazo hainao anatin'izay miala anaran'i Jesosy le fanahy. Azonareo amin'izay ve izy? Satria ny dikan'izay zany mbola misy zavatra ao tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Ny fanantenana anatin'izay afaka miantso an'i Jesosy ianao. Afaka mangataka amin'i Jesosy ianao. Afaka miresaka aminy Tompo ty zavatra ty reko fa mbola tiako atao nefa fantatro fa tsy tianao. Zany hoe mbola misy zavatra mbola tsy mifankahita zany Jesosy. Zany zao sujet de prière
tena mety be amin' Jesosy hoe ianao miresaka aminy ny dingam-pandrosoana mantoetra misy ianao. Fahaefatra, miombona fahavalo ao amin'Andriamanitra ianao. Ao zao misy manantena hoe zay mihitsy, alefa azy pastera, ambarao mihitsy le mpamosavy vavy ao andrefa tany, iny mihitsy amin'ny fahavalon'Andriamanitra. Tsy fahavalony iny fa tiany. Ohatrany ianao fony ianao mbola zay koa. Andriamanitra tahitany olona rehetra ho voavonto tandre midiso ny heveranao, ny endrika isehony ny fiombonanao aminy. Romaina 8:3 naran Jesosy, fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofo ny nahalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo. Io nofo io, io tsara le fomba fiteniten'Andriamanitra, izy tsy niteny hoe ny endriky ny nofo aman-drà, tsy nofo aman-drà tsotsotra ny tenenina izy fa nofo ota. Amin'Andriamanitra zany io nofo io dia tena risika sy sorosana ota io raha vao tsy resinao sy raha vao tsy ialanao. Io ny fahavalon'Andriamanitra io vatabe anao io. Aoka koa ianao hijoro anatin'izay fiombonana izay, tsy sakaiza na inamana amin'io vatanao io izay a 99% le teo ena, io mampanota anao. Io ny mampisaraka amin'Andriamanitra, filana tsy voafeh, fa azo fehezina se fa nomen'Andriamanitra ny tempérance na ny self control na ny fahononam-po. Efa ao le izy tena akaikinao, ianao tsy mahafeh io e. Efa manana fifehezana ao anatinao e. Fa tsy ampiasainao fotsiny le izy hoe. Efa manana ianao e. Fa mila mianatra mampiasa hoe. Mila mianatra mamoaka an'le izy hoe. Ilaina zany ny fahatsiarovantsika ny fisiny le tokony ho aseho ara-potoana. Tsy namanao io vatanao io. Tsy sakaizanao io nofonao io. Ny fanamasina ny sakaizanao. Ny antony, rehefa tonga ny fotoana fahafatesana tsy afaka isaringotra amin'io ianao, ary io tsy afaka isaringotra aminao, nefa io ny mampidika izy tonga anao na sanatria tsy ho tafiaraka amin'Andriamanitra any amin'ny mandrakizay. Farany miombona zavatra manahirana. Ny manahirana an'Andriamanitra tokony iombonanao aminy. Fa inona loatra re ny manahirana an'Andriamanitra? Ezekiel 18:20 naran Jesosy, ny fanahy zay manota ny ho faty. Fanahy manota ho faty, zany zao problema an'Andriamanitra isan'andro. Tian'Andriamanitra hovahana. Marka 2:7-10, Mark 2:17 amin'naran Jesosy, tsy finaritra mila mpanao fanafody fa marary, fa tsy tonga iantso marina fa ny mpanota. Andeha isika hianatra iombona amin'Andriamanitra amin'ny zavatra manahirana azy. Inona manahirana azy? Mpanota very. Dia na pastera zany le telefoniko very iny. Tena tsoroka aminao fa tsy manaitra an'Andriamanitra ny telefoninao very. Rehefa sior'Andriamanitra fa ianao aloha tsy very. Tsy ny zavatra eo aminao fa le ianao mihitsiny. Dikan'izay tsy zavatra very any amin'ny hafa ihany koa, fa le hafa, le olona mihitsiny no ao am-pon'Andriamanitra mba tsy ho very. Fa maninona ny tsy maintsy avy amin'ny fiombonantsika no mianatra mamoaka toetra. Anatin'ny minitra vitsy amarana antsika ity fotoana maraina ity, dia hatonga antsika hamantatra hoe fa maninona ny tsy maintsy, fa maninona tonga dia mamoaka toetra fotsiny. Ty resaka ity zany tsy toetra, tsy azakazaka aneo toetra, fa fanekena tena hiaraka amin'Andriamanitra sy hiombona amin'Andriamanitra. Anaraka an'Andriamanitra. Voalohany tokony avy mivavaka ianao mamoaka an'ilay toetra. Satria miankina amin'Andriamanitra ianao mamoaka an'ilay toetra. Zay mahatonga anao rehefa sendra tezitra ka hitanao mihitsy hoe hovaliko atao an'ilay marary ny tolony ty atao. Reto mihitsy le voambolona tsy zakany fa ho ataoko fa zany teniteneny zavatra tsy zakako dia erao amin'ny fanamasina aloha. Fanamasina afaka miteniteny foana avy vetivety fotsiny andro amin'ny maraina. Erao dia ho hitanao fa hamaly izy ereto kely fa tsy aza atao latsaka any anatin'ny fonao zany fa vitanao ne no mijoro tsy voatery ho tafitohana amin'izany teny zany lasa miresaka nareo. Mahatonga azy miresaka, ianao no nanomboka ny resaka fa tsy hoe tonga avy any Andriamanitra ndao hiresaka, ndao hiresaka, ianao tsy dia resakako. Ianao no manomboka tompo, ohatra misy tambavy miakatra izy zany.
Mitambavy aloha tsy namboleny ray. Ongotana andro maraina aminaran'i Jesosy. Anatin'le fisiny ambassadeur iny anatin'le tovanata tena efa miverifieko tsara tsisy hoe tova tambavy. Fa vavony tsy nay tsisy zany tambavy zany ao. Avo mivavaka ianao mamoaka an'le toetra. Dia renao mihitsy hoe tsy avy aminao fa vokatry le vavaka niarahano tamin'Andriamanitra ny lasa vitanao ny mangina ohatra. Vitanao ny mamaly malefaka. Vitanao ny mamela heloka. Vitanao ny mba hanetry tena. Satria misy vavaka ifandraisanao amin'Andriamanitra eo amin'le fotoan-tsafidy na ianao hijoro na ianao hanondrana. Zay ngely izy. Fantatrao fa tamin'le fotoana nanondrana ianao afaka nijoro. Fantatrao hoe fisiany Jesosy zay aloha. Tamin'ny ianao le hoe dia latsaka le teny ary tonga dia tena teny vararaka be. Tamin'iny afaka nanginana ianao. Aza manamelo tena fandroana marina afaka hiova le izy. Amin'izay hitranga sy izay mety iseho fehezy daholo izay tokony fehezina. Na ny maso, ny saina, ny sofina, ny vava, ny fondro indrindrindra. Aza miroboka any amin'izay ampitikizo anao. Faharoa, jereo ny modely napetraka Jesosy. Vavaka ianao zany, dia to jereo ahoana ny réaction an Jesosy rehefa tratra ohatr'izao. Tabataba be ve izy? Teniteny foana be ve izy? Monimonina ve izy? Dia zay amin'izay no mahatsara an'le mamaky baiboly mba ho fantatrao ny fomba nijoroan'i Jesosy ohatran'le manjoa anao. Manafotoana ane mpianatra. Manafotoana be ane mpianatra. Fa rehefa mamaky tsika ny réaction Jesosy dia ohatrany hoe ohatry ny alaim-panahy zany tsika hiteny hoe no alefahana ny valitenin'ny tompo angambany. Fa tsy no alefahana fa tena ohatran'ny reny mihitsy ny efa valiteniny. Tsy hoe noho ny amin'ny mpamaky sao dia gaga eo mpamaky hoe zany ve ny tompo, fa ny tompo mihitsy ny mamaly tsy mahazatra. Misy olona rehefa domina dia mamaly, fa Jesosy tsy ohatr'izay. Dia ianao koa ohatran'i Jesosy tsy rehefa domina dia mamaly ary tsy voatery mamaly ary. Fa tonga dia mivavaka, tompo aza vely hitrotra. Satria raha vao eto no mitrotra sy tezitra, boky ny Efesianina miteny fa malahelo ianao. Irécupérer an'izay indray. Tena aleo tsy asiana alahelo androany Jesosy. Aleo mba tsisy alahelo avy amiko ny fifandraisantsika androany. Dia noho ny amin'izay teny izay dia amboarinao ny sainao sy ny fonao mba tsy hampatezitra anao izay tenen'ilay olona. Satria fantatrao fa izay ho teneniny eo azo entiny eo amin'Andriamanitra sy ny teniny avokoa. Raha miteny izao ilay olona, ilay zavatra teneko saiko omeko anao, tsy omeko anao intsony. Dia iny ake matezitra an'izany. Mety hampatezitra dia tsy azonao zany ilay izy. Fa tsy hampatezitra fa nga izy rehetra angany afaka hanome. Andriamanitra ny afaka hampiasa aniraka goaika. Hitanareo amin'izay raha vao mifamatotra manolona ny fonao dia ho tezitra sy harary ary alahelo ianao. Esory izay dia apetroany amin'Andriamanitra tanteraka ny fifikiranao sy ny fiankinanao. Mety ny teny lehibe anao hoe amin'ny farany volana septambra ampiakariko ny karamanao. Tsika ty efa début mois d'octobre mbola tsisy resaka. Dia rehefa miona aminy dia hodiny fanina. Ireo zany miteny hoe ahoana sefa? Maika be e. Tsy le raha sefa ato amintsika. Le raha sefa ato amintsika tsy mpanao an'izany fa sefa afany ambadika any. Dia inona amin'izay manomboka malahelo ianao satria nisy nampanantena fa ekatra karama efa nanao calcul tonga dia lasopy izay latsinainy vao maraina efa misy zavatra be dia be fa masaka ao anatinao. Dia tsy mitranga ilay izy. Tsy ampozinao ao anatin'ireny le ohatrany tsy mitranga ireny manao fahafantarana ianao misy fampahitana fitisokafan'Andriamanitra mihoatra ny olona fiakarakarama ny eritreretinao. Tsy voatery avy amin'izay lalan'izay ny hanomezan'Andriamanitra zavatra anao e. Afaka manokatra lalana be dia be Andriamanitra, aza mora sorena, aza mora tezitra. Au contraire tokony hivavaka ianao ndry matomody faniny sefa mety misy problema zany lalovan'ny orinasa. Zany zao tena faly Andriamanitra ndry orinasa tsy amin'ny baba tsy ny zanak'Anadany reniny dia mampivavaka azy. Tsisy vitsy be zany, vitsy be zany ino tsara. Vitsy be ny olona misaina ohatr'izany akapaizan'ny olona tsy andadanay eo. Me fotsiny vola dana rehefa ana dia misolo orinasa fotsiny. Isolo orinasa impira eo kay ianao. Mba meo avy vao impiro isolo. Ianao zany tsy mba hiaritra ohatry ny Josefa. Za Joséphine. I Joséphine ianao le Joséphine efa orinasa fa 5 ambin'ny folo.
ny Josefa tao amin'ny Potifara foana. Tranombarotra Potifara. Potifara nio tsy kristianina. Etsy tsara lalàna etsy ny tranombarotra Josefa ny Potifara. Fa tao foana Josefa satria maninona? Josefa tsy mitady tombony hoe aiza ny ahitana kokoa. Fa sao dia ato ny fitondran'Andriamanitra dia ato zany mapety matoeto ny tian'Andriamanitra. Rehefa tian'Andriamanitra hiala eto dia miala eto hoe iny tokoa fa ny esorina tonga dia nentina tomobily izy anakeny tany mora. Le fitondran'Andriamanitra zany tia kiomananao, tsy le eritreretinao tsy hiditra any am-ponjanao fa aza matahotra. Tsy zay, fa tsy any amin'ny eritreretinao hoe tonga avy Potifara dia hoe rehefa resaka tamin'ny Farao dia ianao no atolotro prime ministre. Hoe Potifara, zany fifankatiavantsika amin'ny rahalahy, tena hafa tsy zay. Fa nijoro tsara izy. Ohatry ny tsisy nahita ny fijoroany, tonga tany am-ponja. Ohatry ny tsisy nahita ny fijoroany tany. Fa tanatina ray segondra na tonga saina ny Farao misy zavatra tsy vitany, nanomboka teo navoaka ny dossier hoe le tsy vitanao iny ohatra misy olona adino zay any ananany any, ohatra mavitany io. Eo vao mivoaka daholo ny dossier, fa izy olona io dia mivoaka amin'izay. Izy io Josefa, taiza izy niasa tamin'ny voalohany tao amin'ny Potifara. Na tsy ny Potifara, ty olona ty ve niasa tao aminao? Tsy hoe niasa izy fa andevo. Andevo izy dia navita asa tsara ve? Ie. Dia nirohanao ve? Ie. Gako Farao. Fiona tadiavinao ry Potifara? Olona efa tsy mandray karama mijoro tsara zany ve dia rehefa any am-ponja? Dia tany am-ponja any tadiavin'ny Farao ndray dossier any am-ponja. Inona dossier an'izy io? Tsisy mipika mihitsy anafina maika ary nandroso ny fonja arakaraka nampidirana azy lalina. Hozy izy Farao, nareo no adala tsy mahita pepite, tsy mahita diamondra, tsy mahita zavatra tsara ao anatin'ny olona. Avoa izy fa rehefa tsy ilainareo, za mila azy. Zany ny leader zany. Teo nahitana fa Potifara tsy dia tena leader loatra. Teo nahitana fa tena mendrika ho mpanjaka le Farao mahita an'izay. Kaza tao mahataitra. Jereo tsara ny modelin'i Jesosy. Jesosy tsy taitra. Tonga avy any olona manontany. Ianao zany Messia sady maneso. Tsy taitra izy. Satria izay valy teniny eo tsy manova ny mampa-Mesia azy. Tsy ny zavatra valiny hoe dia maninona zangato. Tsy zay. Na tsy miteny ary ianao ho fantatra foana hoe inona ny programan'Andriamanitra momba anao. Zany mbola ianarana zany. Tsy ianao no miteny io zavatra io zany za mahay an'io. Mangina fotsiny. Velao andeha io fa rehefa midofotra io tsy maintsy farany aminao. Satria ianao no men'Andriamanitra an'ilay izy. Misy mihaino ve? Dia rehefa tonga izay fotoana izay dia za mampifily andray hoe io rehefa niteny ankamatona fa mba rehefa misokatra dia mba ataovy tsara. Mianatra mametraka fahazarana tsara. Amin'ny voalohany, ohatran'ny mafy. Toizo. Tsy mora ne mamela heloka e. Fa ataovy. Dia toizo. Toizo. Dika ilay toizo, mbola ho avy manaraka zany. Fa toizo. Ao anahany izy ty pastera. Zany eritreretra tamin'ny voanan'olo tena nilana famelan-kely. Isan'andro ny mila an'io resaka io. Misy zavatra mitranga foana iny tsy voatery fehezina. Ianao tsy afaka hiteny hoe nareo atao trano aza misy manafitoanana ray ary. Avy hitranga izay hitranga fa ianao no amboarin'Andriamanitra tsy mora taitra, tsy mora tafitoana, tsy mora exemple zany teneniko zany. Exemple zany. Zay amantaranao an Jesosy tsy ankinanao intsony aman'olona. Ozy Jesosy, nareo ozy izy namela irery. Fa ndraiky ozy izy tsy namela irery. Jesosy nafantatra tsara mihitsy fa ny olona fa hafa mihitsy Andriamanitra. Zany zao modely raisitsika zany. Tsy midika zany hoe tsy resaka aman'olona tsony, tsy zay. Natao resaka aman'olona tsika tsy vitanao ny fiarahamonina amin'ny ao amin'ny parka ny Tsimbazaza. Olona no mety aminao fa tsy biby. Aza mitady excuse. Mety io, ianao no mila amboarina fa za paster efa andinika dia sady hipetraka rery ny tsisy mpiasa, ny tsisy avy, tsisy. Fa rehefa ny sekoly miakatra eto. Dia ho tafitoana amin'ireo mpiara-mivavaka indray ianao. Nefa izay mihitsy ilay tian'Andriamanitra ananganana anao. Zay ne matsy ampy an'ilay hoe mitady an'i Jesosy rery any an-trano hoe ilainy ianao mifamofao amin'ny olona tsy miarabanao ato amin'ity fikambanana ity, mahita olona mangarika ilay. Reny zany ny amantarana fa terefan'i Jesosy ianao fa tsy reny ireny hitsoahanao. Dia manomboka tsy mandraitra anao. Lasa au contraire mivavaka ianao ndry. Afafa ny réaction indra vavy indra raha vehivavy ianao zany fa za tsy raha vavinao fa halleluja. Fa to dia reny hoe
dia ampahafantarana fanamaso hoe tombavaka izy fa miatrika problema kely dia hitanareo lasa mifampitondram-bavaka fa tsy hoe miandry tenenina koa ianao hitanao zany problema tsy voatery ho tenenina fantoka tsara daholo le tonga dia mifampafantatra hoe ohatrany tsy dia nitsika izy androany nefa izy iny mpanatrika sekoly hatra ty mihitsy nitsikitsiky ndrefana fa manao kasibosy tsy hoe izay manao kasibosy zany fa fomba fataontsika izay misy fotoana atao anaty kasibosy dia Jesosy mahita an'izay alleloia dia misy mivavaka ho anao fa za matahotra tsy voatery miteny lelo hoe za zany mivavaka ho anao za zany mivavaka ho anao za zany ataovy eo mangingina dia rehefa miseho mivalim-bavaka dia fantatra hoe ndry ny participe itsoravim-bola aloha rehefa zomasy le sabotsy za zany ohatr'izao ny trako dia saova dia ianao to dia mahafantatra zay le nasay fanamasina nentina mivavaka io valiny alleloia dia mi-encouragé anao indray hivavaka ho an'ny hafa indray semaine d'après alleloia farany ny modelin'i Jesosy dia izy tsy nanota mihintsy zay mahatonga azy nyteny tamin'ny Marie Magdalene hoe aza manota intsony takian Jesosy ny conduite irréprochable sy ny conduite exemplaire araka nyteren'ny pasteur Sandra tany vao nanomboka teo satria possible izy matoa teneniny hitanareo ao anatin'le vavaka ianao mematsiaro an'le hoe Jesosy tsy nanota mihitsy za tsy manota intsony zany zao tonga dia miverina ho azy ao anaty vavaka dia mampijoro anao ilay izy hoe wow possible kay zany za androany tsy hanao fahadsono tsy teniteny foana tsy misy zavatra ho adino tsy misy zavatra taraiky fa ara-potoana daholo satria ny modelintsika dia Jesosy fiombonana sy toetra mila miova ny toetrantsika avy amin'ny fanekentsika iombona fisehoan'le fiombonana le resantsika teo avy mivavaka ianao dia miova ny réaction anao rehefa avy mijery an'i Jesosy modely ianao dia miova mifanaraka amin'le modelin'i Jesosy ny réaction anao henao le mpitatatata be tsy hay hampanginina ohatrandro iny lasa olona malefaka afaka miaino dia ianao le mpiady etsena iny lasa tsy mpiady etsena intsony fa lasa Jehovah no miady ho anao ianao le tsy maintsy mamaly foana ambavako ambavanao iny aleso retour lava foana lasa niova an'le olona ny ale dia anao ny loya miova mihitsy ny zavatra rehetra tena kaikanao possible ane le fiovana zany zao miracle andrandrayntsika hoe olona bekizitina hoe lasa malefaka be possible zany miracle zany hoe olona mavesatra ampo be hoe lasa mpamela heloka tenena izy possible zany hoe olona mpiteniteny foana hoe lasa miteny zavatra tsara foana amin'izay miracle zany hoe olona mora maloto ny sainy hoe zay mitranga raisy no ratsy foana fa avy nandray tena izy avy mivavaka izy lasa tsara saina lasa tsara maso lasa tsara vava miracle zany amen hiatrika herinandro vaovao tsika azadino fa hijerevan'Andriamanitra anao ny toetra anao mahafaly foana miteny an'ity hoe nasendra adino ary nitsodrano anao ka tsara toetra ianao mitsotra aminao marina fa tsy eny ambava mpitsodrano ilay izy fa ho amponao niova nanahaka an Jesosy kanefa tsy ho adino nitsodrano rehefa efa ho atao ilay izy azareo amin'izay angambany fa tsy hoe miaritra eo zany ianao dia sady le toetra zaraka tsy ova dia miandry le tsodranao farany iny ninninona tsy ataonao ho lasa lavitra zay zao tiany olona andrazana daholo zany tsy hamotsotra n'izany tsony ho ataontsika mifamatotra amin'ny toetranao le tsodrano mba amin'izay mampitombo anao sy mampitombo ny fiarahanao amin'i Jesosy ny fanantenanao ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra tena marina ane zany ianao ne tiany Jesosy misy zavatra ho asehon'Andriamanitra zay amin'ity semaine ity dia hisaotra azy ianao za mahita fa amin'ity semaine ity hiaino ny toetranao ny ova Andriamanitra dia hamaly vavaka anao satria mifanandrify amin'le toetra ny ova na tonga l'izy tsy mivaliany le toetra ny mbola tsy maro toerana zay fa rehefa hitan'Andriamanitra hoe maro toerana io dia sokafana io omeny io dia tehiriziny io daontsika hitsangana ho fahafatana dia ankasitraka an'Andriamanitra mifotsika manontolo isaoranay ianao ray amin'ny anaran'i Jesosy ny fahafahanay niverina tao amin'ny fahamarinany teny andro maraina fa tena tianao zay hiova toetra nahaka anao fa ny fiovanay dia tokony mifototra sy miankina amin'ny fiombonanay aminao tsy tokony ho zatra zay andeha amin'izao fotsiny fa tokony ho vokatry ny fiombonanay aminao
ny ambiny rehetra raha-piovana. Andro maraina Jesosy anatin'ny sekolim-panasitranana isaorana ianao fa misy fomba fijery sitrany, fomba fiatrehana fiainana sitrany, ny any anatin'ny fonay lalina ny fiainam-panahinay, sitranonao amin'ny alalan'ny teny fahamarinana ary manafaka ianao andro maraina. Saotra betsaka ny amin'irety zanakao tonga manao sakrifisy maraina mangetahitanao eto amin'ny fanatrehanao. Misy etaeta-piovana ao anatin'ny tsiraray avy. Ary misaotra Jesosy fa mifanahinao izay nomenao dia anampy ny tsiraray avy hamaly an'izay etaeta-piovana izay. Araka ny teninao hoe sambatra nona sy mangety eto amin'ny fahamarinana fa izy novokisana. Izay marary tonga eto Jesosy dia inonay fa ombadiky ny fiovan-toetra avy amin'ny fiankinana bebe kokoa aminao dia misy fanasitranana mitranga ho azy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay manjo anao na izay voatonoko na izay tsy voatonoko, ilay Andriamanitra makasitraka ny toetra ny hitany eo aminao, izy anie hanafaka anao sy hanasitrana anao. Mahita afaka ny aretina anao amin'ny anaran'i Jesosy, afaka ny aretim-bavony, ny aretina sy ny fanantenany mitolana ho averin'Andriamanitra amin'ny ny hery sy tanjaka ho an'izay mahatsapa avizanana sy arerahana. Andriamanitra ny hitany tova rehetra ao anatin'ny kibonao amin'ny anaran'i Jesosy, ny ra sy ny lalandra miverina amin'ny ny tension artérielle, io fo io midoboka tsara mifanaraka amin'ny programan'Andriamanitra. Ny areti-po sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ny areti-nify izay rehetra makasika anao hatrany tabodoka hatrany Paladia, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mahita ihany koa tsofina rano ny fahafahanao mitombo sy mandroso amin'ny fiovan-toetra mifanaraka amin'ny fiankinanao bebe kokoa amin'Andriamanitra. Anaran'i Jesosy, amen. Tiaka matsika ho an'ny tompo, mahazo toerana vetivety kely. 10 minitra sika manao fanatitra sady amarana antsika amin'ny fotoana dia hitantsika Jesosy ao anatin'izany programa piovant-toetra. Communion sy toetra ny fiombonana sy toetra ny titre androany. Toetra lay lasantsy tian'Andriamanitra anananao mba tonga anao ho toditsoa any amin'ny ray. Zay mety hiteny ianao hoe rehefa lany io pasteur atosika le makany amin'ny ray fiakarana. Ianao mavesatra. Dia mety hiteny hoe za maivamaivana ka. Ianao ny tsotra ianao tamin'ny teraka tsony. Manapa-damosina raha ianao amin'izao io no trotrotrony eo. Dikan'izay mila lasantsy ny fahafahanao mandeha any ary izay lasantsy izay dia toetra. Aiza ny station ankanana izay zany andro maraina? Ao amin'ny fiombonana. Rehefa miombona amin'Andriamanitra ianao dia chargé natao plein. Dia lany iny mandritra ny journée dia manao plein indray. Mety indray misy olona eto amin'ny sivy dia efa lany. Tsy maninona, afaka manao plein indray ianao amin'ny sivy. Alléluia. Dia hitanao fa horenao Andriamanitra eo akaikinao. Manomboka iova ny fahatsapahanao amin'izay hoe tena eto Andriamanitra. Tsy le tenen'ny olona hoe eo izy rehefa mba ekeo tsy izay, fa le fahatsarany communionao amin'ny mihitsy tonga dia lasa miamisokatra ny fahatsapahanao hoe tena eto Andriamanitra, satria renao ny fonao fa manana ny toetrany sy me manahaka azy. Hitanao Jesosy hitsangana dia tsofina rano ty le tenenina teo na sendra adino ary fa androany tsy adino. Tena akaikinao ao amin'ny toetranao io hoe ao Andriamanitra hoe no mahazo aina hoe amen. Raisy nitsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka eo amin'ny fiainanao. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, ananatra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomenao fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Vaovao vetivety ny isaky ny zoma mandritra nyity volana ity ambarapatonga ny croisade Majanga dia eria ambaranjana. Iza mbola tsy teny dia to dia atoro anao ilay izy. Ok, tonga dia mba misy mpiandraikitra manoro azafady mba mijana kely dia atorona andreo ny toerana fa enina fotoanantsika isaky ny zoma fa ny sabotsy trampokon'olona. Zay dia faharoa mijana vidika mpiara-manompo fa misy mpiara-manompo amintsika na foy ny rainy dia mamangitsika rahariva dia misy fandamina kely vidika atao 3 minitra fotsiny fa tsy ela be dia afaka mamonjy adidy sy andraikitra ianao. Tany Jesosy daholo zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra